Finaritra tokolasy toko avy manaraka hatrany ity fandarina izany malaza ity. Manasanao hampanajana hanaraka ny fandalinana indray mahakasika ny raharaham-pirenena hoentina amin'izao fandarina mamitsika izao. Manosika ny ny fifampiresahana maika ny fiarahamonim-pirenena raha ny fanambarana izay nitanterahan'izy ireo tamin'ity andro any fa 7 ny volana marsa ity. Nambaran'ireo mpikambana ao anatin'izany fiarahamonim-pirenena miisa 420 izay nanatanteraka dia valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ary nilaza ny fomba fijerin'izy ireo mikasika indrindra ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara ny amin'ny hoe fametrahana fanovana tsy azo hidivirana alohan'ny fifidianana 2024 hahafahana misoroka krizy vaovao. Dia manazava ireo anton-javatra maro ny fiarahamonim-pirenena arak'izay fanazava-kevitra nentin'izy ireo izay. Maninona no tonga amin'izany satria heverin'ny fiarahamonim-pirenena izany fa manantanina ny sin'ny krizy politika vaovao ara-pifidianana eto Madagasikara 2024 ary nambaran'izy ireo fa efa anatin'ny tao-pifidianana tanteraka isika ankehitriny saingy tsy mbola azo antoka ny filaminana fizotra ny fifidianana eto Madagasikara. Dia efa nisy izy ireo ny fampitandremana samihafa efa natao rehefa nakana lesona ny tranga ny ainana teo aloha dia maro ireo mbola mipetraka mikasika ny fifidianana filoham-pirenena. Manoloana izany indrindra dia anisan'ny hevi-dehibe mampiaya manokana araka ny fanambarana izay nataon'ny firaisamonim-pirenena ihany ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra, ny fampiasana ny haino aman-jerim-panjakana, ny fitantanana ny fotoana hanatanterahana ny fampielezan-kevitra, ny tsy fitany laniny CENI sy ny ACC, ny fitokisana ireo fampanantenan'ny kandida ary ny mety fampiemorana amin'ny fotoana tsy fantatra ny fifidianana kominaly sy munisipaly ary indrindra ny fahavitsiny mpifidy manao ny adidiny. Ireo dia samy mitondrany teo anivon'ny firaisamonim-pirenena fanazavan-kevitra ary nitondran'izy ireo ny aya manokana amin'ny zotram-pifidianana 2024. Arak'izany ny ireo hevi-dehibe ireo ihany izy ireo dia mampirisika ny fametrahana sehatra fifanankalozan-kevitra miasa anaty fahamarinana sy mampandray anjara ny rehetra ny firaisamonim-pirenena ahafahana mamantatra miaraka ny tena olana misy sy ny vahaolana azo tanterahana ao anatin'ny fanajana ny sotoavina. Ka tamin'izay indrindra no nampiresehan'izy ireo fa misy ny tokony fandiniana mialohan'ny fifidianana ary nangatahan'izy ireo mba hitarihan'ny FFKM io fifampiresahana io. Ka anasany ny tompona andraiky mpanjakana izany hoe ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna, ny mpampiatra lalàna, ny antoko politika sy ny mpisehatra ivelan'ny fanjakana izany hoe ny firaisamonim-pirenena, ny syndika, ny seha-pamokarana tsy miankina, ny fikambanana ara-pinoana mba hiaro-dinika ny vahaolana tsy miangatra ho an'ity firenena ity. Ny FFKM no hitarika fa ny mpandray anjara rehetra kosa ho ihany reto firaisamonim-pirenena ireto no handray andraikitra manoloana ireo hevitra rehetra izay hivoaka mandritra io fikaonan-doha io. Zava-dehibe arak'izany ny fanehoan-kevitra izay nentin'ny firaisamonim-pirenena satria izy ireo dia anisan'ny mpisehatra ara-politika ihany koa eto amin'ny firenena ary ny raharaham-pifidianana tahaka izao dia manana andraikitra lehibe amin'izany ny firaisamonim-pirenena satria raha jerena ireo firaisamonim-pirenena izay nampita hafatra ny amin'ny siny izay fikaonan-doha izay dia ao anatin'izany ny fikambanana Alliance Voargasy, Autisme Madagascar, Coalition des Radio Madagascar, Collectif des citoyens et des organisations citoyennes, Green and Cool, Liberté 32, Mouvement Rouille, M6 Tatao, ONG Hitsy, ONG Ivrary, ONG Tolotsoa, Safidy, Observatoire des élections, Transparency International, Initiative Madagascar sy ny Women Break the Silence izay nanao ity fanambarana androany ity. Ity fikaonan-doha ity dia efa nambara ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ny volana novambra 2024 no mahazava-dehibe ny hanatanterahana izany satria niainga tamin'ny endrika izay fananganana ny CENI tamin'izany fotoana androany sy ny aya ao aorian'ny fifidianana izay hitranga ty 2024 ity no nitondrany filoha Marc Ravalomanina izany adihevitra izany hoe tokony hapetraka izany fikaonan-doha izany indrindrandrindra ny fahaleovan-tena ny CENI satria nambarany fa mbola tsy tanteraka izany fahaleovan-tena izany raha toka amin'ny endrika izay akaiky ny fitondram-panjakana sy olona akaiky ny fitondram-panjakana ary ho baiko ny fitondram-panjakana ny fananganana ny CENI tamin'izany fotoana andro izany. Raha antsika efa niho-kevitra ny filoha Marc Ravalomanina.
miantso ny hery velona rehetra eto amin'ity fireneny ity aho mba samby heritreritra fa tsy indépendant mihitsiny a zay seny hitranga eo na fomba hoana na fomba hoana ny teny an'izany aminareo amin'izao fotoana izao milaza an'izany a fa mahita marina ka raha tiana ny ananatsika fifidianana malalaka ary eken'ny rehetra mivoaka mpifidiananao na hoe crédible ny filazana azy dia tsy maintsy hoe heverina zay fomba anamboarana ny firafitry zay olona tokony ho ao noho izany isika indrindra isika ato antika Madagasikara isika ataony RMDM dia mangataka sy manao antsoavo mba isiny zany fikonan-doham-pirenena zany na ny concertation nationale ady hevitra io ho an'ny rehetra mihitsy sakanavaka na mimpanohatra na nytoanana taorian'iny volana novambra tany Tomasina nanambaran'ny filoha Marc Ravalomanana hoy isika ny ady hevitra fikonan-doha voalohany iny dia ny sesisesy ny fifampiresahana sy ny tokony hanatanterahana izany na dia samy manana ny fomba nitondrany resaka ary ny rehetra dia mifandraika ihany ny amin'ny hoe fikonan-doha na fifampiresahana ny masovoan'ny vonona Europeanina teo aloha zay niasa sinoana teto Madagasikara Andriamatoa Giovanni Di Girolamo dia anisany namporisika mialohan'ny nialany teto Madagasikara ny tokony anatanterahana izany fifampiresahana izany na dialogy eo amin'ny malagasy samy malagasy hikaroana vahaolana momba ny hanatanterahana ny fifidianana mba tsy isiny ny romoromona zavatra fihitranga ao aoriana ny 320 ary nambarany raha teo ny amin'ny hoe betsaka ireo tokony hodiniana mikasika indrindra ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara eny na dia ny mombamomba ireo filohan'androm-panjakana sy nisy ny ACC aza akoatrin'ny hoe mbola tokony misy fanatsarana ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara ka azo diniana eo anivo ny antenimieram-pirenena izany fanatsarana ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara izany io le hoe cadre juridique électoral inotsika indray ny faneho-kevitry Giovanni Di Girolamo. Je crois que c'est utile qu'il y a une vie politique, disons, détendue, où les gens effectivement puissent se parler, qu'il y a tous les garanties en termes de liberté d'expression, etc., qui sont nécessaires, je crois, pour un fonctionnement d'une démocratie mûre. Et donc, il faut... évidemment, les dialogues, c'est toujours bien, pourvu que ça soit fait, effectivement, d'une façon constructive, je veux dire. Le dialogue peut... Si est fait, et là c'est une décision vraiment souveraine des Malgaches, là, vraiment on ne va pas non plus, on n'a pas l'ambition d'arranger la politique malgache nous-mêmes, c'est au-delà de notre rôle. Simplement on a des valeurs fondamentales, et parmi ces valeurs il y a évidemment la démocratie, les droits de l'homme, le respect des libertés individuelles, les collectives, les droits civils et tout le reste. Donc là, effectivement, chaque pas que le pays fait en direction de ces valeurs, on les juge positivement. Arak'ireny dia mandroso ny adevitra ary taty aoriana dia ny CCS ny fanambarana nataony ny FFKM, nataony ny KMF-KNOE ary nataony ny firaisamonim-pirenena samy hafa tahaka izao manosika niseny zany fikonan-doha na fifampiresahana izany mba hisoroana amin'izay mety ho krizy aoriana raharaham-pifidianana na krizy post-électorale eto Madagasikara. Izany dia mbola no amafisy ny fanambarana ny sesisesy tao ao ny amin'ny hoe tokony ho tanterahana faran'izay maika izany satria manjavozavo mampiaya ary hafahafa ny vizotry ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Ny fiatsika nataon'ny fitondram-panjakana ary ny fomba fiasan'ny seny dia efa somary ahitana taratra amin'izay hoe ainona ny raharaham-pifidianana aoriany 320 izany. Mbola namafisy ny filoha Marc Ravalomanana ity fifampiresahana ity ny amin'ny hoe malagasy samy malagasy ny fampidinika ka tsy tokony misy hatahorana fa izay mahasoa ahafahana mikendry zavatra tsara amin'izany raharaham-pifidianana izany ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny firenena. Inotsika indray ny faneho-kevitry ny filoha Ravalomanana. Ka raha ohatra zany vitatsika izay firesahana zay mila miresaka aloha raha tsy miresaka tsy mety io. Sasany mbola mieritreritra tsy ilaina miresaka fa maninona areo matahotra ny resaka nga misy miteny amin'ny teny hafa eto. Teny malagasy daholo ny resahantsika rehefa mihoana ka tsisy ataona zao dia manano nareo fahasahina ary fahasahina zany miaraka amin'ny finoana zany fa tsisy aninona nareo ao fa ohatra zao androany
rahatsika rahalala tsara le hoe fitondranam-bavaka nataon'ny FFKM atao amin'ny Saint Michel atao Antananarivo tena isaonana azy manokana re satria mitondram-bavaka izy fa mivavaka afaka manova zavatra petsaka mihitsy ary mivavaka afaka mitondra atsika amin'ny fahendrena amin'ny fatahoran'Andriamanitra ka mino aho olona matahotra an'Andriamanitra daholo isika rehetra tanteraka soamatsara ny fanehoana ny hevitra sy ny fahalalan'ny olona eto Madagasikara. Arak'izany ara mahita ny fanambarana tahaka izao dia azo heverina fa mandroso tsikelikely any amin'ny fahamasahan'ny lomby. Ny FFKM dia efa nanambara ny fahavononany amin'izany fampiresahana ny ankolafikely rehetra izany ary fampandraisana anjara ny ankolafikely rehetra izany eto amin'ny firenena. Vao nisy izany fanambarana izany tamin'ny herinandro lasa iny ary manosika amin'izany amin'izao fotoana izao ny firaisamonim-pirenena. Izy ireo izay efa nandroso tety andro amin'ny fanatanterana izay fifampiresahana izany ka anisan'izany hoe fifanakaloza-kevitra eo amin'ireo mpisehatra rehetra mandalina ny FDB voalaza etsy ambony anatanterana ny fivoriana voalohany amin'ity volana marsa ity. Faharoa dia hoe famolavolana ireo fanovana hatao amin'ny lalam-pifidianana ny volana aprily. Fametrahana izany eo anivon'ny gouvernemanta sy ny antenimera ny volana May ary ny fanitsina ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ampidirina teti-bola ampy anatanterahana fifidianana filoham-pirenena sy kominaly ny volana May ho avy izao fa ndraiky indrindra ao anatin'ny fivorian'ny antenimera-pirenena voalohany andiniana ny teti-bola nasiam-panitsina izany. Eo ihany koa ny hoe fandaniana sy fahamoahana ny lalàna amin'ny volana Jona ary famaranana ao anatin'izay tetsy andro izay natolotry ny firaisamonim-pirenena izay dia hoe fanaovana tombana ny fandrosoan'ny ny fanovana ka ao anatin'izany ny fivoriana faharoa ny volana septambra. Ity sosikevitra narosiny firaisamonim-pirenena ity dia heverina fa vahaolana mahomby ary heverina ihany koa fa tokony handinihana lalina ny amin'ny hoe misy mpanara-maso ny raharaha-pirenena eto Madagasikara fa tsy ny antoko politika sy ny vonona politika na ny fitondram-panjakana irery ihany na ireo sehatra iraisam-pirenena irery ihany akory no manara-maso zava-misy. Ary izany indrindra no hanairan'izy ireo no manam-pahefana sy ny be sy ny maro ny firaisamonim-pirenena mikasika ny tokony hanatanterahana maika izany fifanakaloza-kevitra izany. Raha malalo izy ireo fa mbola tsy afaka ao an-tsainy rehetra ireo tranga nisy eo tamin'ny taona 2013 2014 sy ireo mety ho fiantraikany ratsy amin'ny fiarahamonina sy ny toe-karena. Tokony hifameno amin'ny fikarakarana ny fifidianana ankehitriny ihany koa anefa izany fikaonandro izany fa tsy sanatry hampisy fahatarana amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Zava-dehibe izany vaovao miaro fandalinana nentsika teto amin'ny fandaharana izany mba hanaitra ny rehetra fa manomboka amin'ny roso makany amin'izany ady hevitry ny fikaonandoha izany mba hisian'izay hoe fandaminana sy filaminana amin'ny fandambasam-pahefana ara-dalàna ao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena 2024 ary ho fitazomana ihany koa ny tety androm-pifidianana amin'ny fifidianana kominaly sy munisipaly. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.